avy dia mino sy matoky aho fa hiasa mahery ny fiainantsika Andriamanitra. Amen. Rehefa tsy azo ny satana sakanana ny dianao mankeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy azo ny sakanana izany izay zavatra nomen'Andriamanitra sy nomanin'Andriamanitra ho anao. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Vavaka, hozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe vavaka ihany ny fiadiana rehetrarehetra tokony hoentsika eo amin'ny fiainana. Rehefa miakatrakatra ny fandehany dia atotio any amin'ny vavaka aingana, fa any amin'ny vavaka mampalefaka. Ambony noho ny zavatra rehetra eritreretinao dia vavaka foana aloha. Vao misy zavatra mikorotana dia alefaso ny vavaka aloha. Vao tonga koa ny fifaliana dia asandrato koa ny vavaka. Fa ny vavaka ny rivotra iaina ny fiainam-panahintsika. Raha vao ny olona ny tsy ampy vavaka dia ohatran'ny tsy ampy fiainana izany. Fa rehefa ampy vavaka ianao tady tsara indraindray nareo ve tsy mahita an'izany hoe rehefa tsy ampy vavaka ianao dia ohatran'ny misy ataky mihazakazaka izany. Dia ohatran'ny mieritreritra ianao hoe aleo aloha hivavaka sao dia misy ataky. Tsy andry ataky tonga tsika vao hivavaka fa tena hoe Jesosy Kristy mihitsy nefa ny teny izany hoe fa tsy mety ozy izy raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Izy izany tena ny teny mihitsy hoe tsy mety. Izy tsy ny teny hoe tokony, fa izy hoe tsy mety. Rehefa amin'ny Jesosy ny tena izay tsy mety izay dia tsy mety ny dikan'izay. Dia anjarantsika ny mampiditra an'ilay mety eo amin'ny fiainantsika dia ny dikan'izay dia hoe mivavaka. Marina mihitsy izany hoe rehefa tamin'ny voalohany dia tena ninona atao na mandefa rivotra na maninona. Tsy maninona mety daholo. Satria maninona mbola vaovao ve ilay fitiavana sa maninona fa tena marina mihitsy ange izany tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Ninona zavatra miseho dia ohatran'ny mety daholo dia izay namoaka rivotra malala zao dia kaiko ohatran'ny tsy haiko izany tsy mampaninona anao dia vidonana eo na maninona fa rehefa tafiditra kelikely eo na kaiko tena voakany ohatr'izay satria misy zavatra miova. Fa mila izany tsika tena hoe hitanareo tsika nge miova e. Jesosy ihany tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Fa itsika miova foantsika, androantsika metimety dia rapiditsika tsy mety. Fa izay no mahatonga an'Andriamanitra mampianatra antsika hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika dia tokony tsy miova izany mihitsiny. Tokony mihatsara ary. Amen. Zavatra tiako zaraina amintsika androany dia izao hoe tokantrano miaina amin'ny fahamarinana. Tokantrano miaina amin'ny fahamarinana dia tokantrano tena tediavin'Andriamanitra. Tokantrano tsy feno lainga. Fahamarinana moa izany rehefa miaina amin'ny fahamarinana anao dia tsy mandainga fotsiny izany dia izay. Dia ao amin'ny Jaona toko 4:7-20 sy 4:20 nanomboantsika azy dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny iray koa mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Jereo tsara io tenin'Andriamanitra io hoe Andriamanitra mitady olona hivavaka aminy, mivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Izany hoe misy olona izany mitady an'Andriamanitra foana manao an'ilay hira hatramin'ny maraina ny tadiavako anao iny. Iny antsika iny. Fa misy olona indray vao mieritreritra fotsiny ilay olona dia Andriamanitra nefa présent any amin'ny tranony. Satria feno an'ilay fahamarinana ao amin'ny fiainany. Jereo tsara Andriamanitra ozy izy dia mitady olona. Ianao izany mila misafidy hoe izaho ve ilay ho sahirana hitady tsy ratsy akory ianao mitady an'Andriamanitra fa misy tombony kosa ny hoe ianao variana mitady azy fa izy nefa mitady ianao. Zavatra roa samihafa izany. Dia izay mahatonga antsika miteny hoe inona no mahatonga an'Andriamanitra mitady ianao, mahatonga azy mitady ianao. Malahelo izy raha verinao satria very an'ilay toetrany izy. Very an'ilay fahamarinana izy. Dia izay mahatonga ny tokantrano sasany na ny olona sasany
mitady an'Andriamanitra foana fa tsy mahita. Satria tery be ilay lalana miditra ao tokantranony, tsisy tsomby an'i Jesosy. Misy olona sahirana mitady, nefa misy olona tena tetavin'Andriamanitra. Jereo fa rehefa ny olona no mitady anao dia ohatran'ny mahazoainy izany mihitsy anao, aleo fa izy mihitsy kesao no mitady ahy. Hafa be ilay hoe za andeha hitady ny hanina any an-tranony fa misy ilako azy, no ilay hoe ilay olona ilaiko tedaviko mihitsy no mitady anahy. Jereo tsara, Andriamanitra mitady anao. Izany hoe Andriamanitra izany tsy hoe Andriamanitra izy dia ianao no aty ambaninao dia ianao foana mitady tsy ohatran'izany, fa rehefa omenao izay tadiavin'Andriamanitra dia Andriamanitra koa mahay manetry teny izy. Mitady an'izay olona tedaviny koa izy izay manana an'izay toetra ny fahamarinana izay. Lesona voalohany akalao aloha izay zavatra manohatra an'izay fahamarinana izay. Satria izay no mahatonga ny lalana na vavahady ao an-tranonareo tery-be tsy omby an'Andriamanitra. Ao an-trano rehefa ao an-trano dia tsy mifanara-tsaina, miady lava, tsisy fantatra ninninona, fa rehefa eny ivelany, eny mason'olona, dia tena ohatran'ny hoe ry zareo ny tena mpifankatia indrindra, tena alay visary fa mila alay tahaka. Hitanareo izany hoe jereo feno lainga be, fa tokony mitovy amin'ilay ao an-trano ihany no mivoaka ny ivelany. Fa tsy hoe eny akany vita soamariazy moa dia tsy maintsy niara mipetraka fa eo masony ihany hita ny rianina teo dia teo daholo dia ahoana moa ny tsy hiresaka fa raha ny atao poky tsy te hiresaka aminy mihitsy. Hitanareo ilay izy misy zavatra diso be dia be ampianarany devolin'ny olona. Iaina an'izay tsy fahamarinana izay satria izay tsy fahamarinana izay mahatonga an'Andriamanitra tsy mitady an'ilay olona. Dia jereo tsara fa rehefa ao an-trano ohatra dia tena hoe feno lainga. Tsika mahafantatra an'izany. Na ny zanaka ary amandainga amin'ny ray aman-dreny. Zao fa taizindry. Za te tsy ivelany tetsy fotsiny. Hitanareo tsisy olona tsisy kory fampianarana mandainga. Atsony misy anona dia ampianarina. Fa jereo fa na mbola kely ary ny zaza tonga dia mandainga ho azy. Satria ampianarin'ny devoly ahatonga an'Andriamanitra tsy hitady an'ilay olona. Dia ao an-trano tena hoe mila tena amboarina izay zavatra izay. Na inona miandry ianao na inona dia mitenena marina. Fa rehefa miteny ny marina ianao Andriamanitra manohana anao. Hitanareo fa nareo ve tsy mahita hoe rehefa mifampifona ny olona dia misy zavatra misokatra be. Nefa ilay olona nanao fahadisoana. Jereo tsara fa tena zavatra mahagaga izany fa rehefa ny olona mandainga ka tratra tonga dia miady tsy mifampiteny intsony. Kanefa rehefa tsorina indray ilay izy nefany dia manina fa lasa ohatran'ny lasa za tena ohatran'izany mihitsy hitako teo amin'ny fiainako. Misy fotoana misy zavatra ataoko tena tsy mety. Dia tena mieritreritra hoe amin'ny fotoana ahafantaran'ny vadiko an'ity zavatra ity dia tena haiko ny toetra fa hiteny amiko izy hoe andarenao mody. Dia eo izany dia mandinika eo dia ozy ilay devoly. Any amin'Andriamanitra fotsiny ianao mifona dia vita e. Dia nefa tsapako hoe matoa za mbola manafina an'ilay izy dia mbola teanao an'ilay izy rehefa avy eo. Dia izay ilay hoe noetiko ambavaka. Dia rehefa tena niresaka tamin'Andriamanitra dia efa nieritreritra daholo izany eny raha say mody zany dia izay zany. Dia eny dia aleo izany to dia mieritreritra hoe aleoko very anazy toy izay veran'i Jesosy. Dia aleo izany fa aleo tsorina foana marina. Satria fantatro ianao mahafantatra ny olona akaikinao hoe raha vao tia zavatra ity dia ity tena tsy mety. Dia lasa ny tsorina izany ilay izy tena misy resaka kely ataoko anao zao. Fa tena gaga. Fa izany eritreritra hoe tsy atoky atsony fa vao maika ary tsy haiko izy fa tena ianao izany ozy izy tena tsy samanaonao foana mihitsy ianao fa dia izao manomboko izao dia miova vao maika mitombo ny fampatokisana sy ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Izany hoe misy zavatra izany ianao tsy avelan'ny devoly iaina amin'ny fahamarinana. Kanefa ianao raha vao mitsotra dia vao maika ianao hananan'ny olona confiance. Vao maika izany misy zavatra miova ilay izy
dia jereo fa izay foana ny anaovan'ny devoliny olona tsy avelany miteny marina izany satria raha vao miaina amin'ny fahamarinana dia tadiavin'Andriamanitra dia mila tsika misafidy an'izay hoe Jesosy aleo izany izay mivady hiaina amin'izany fahamarinana izany. Misy mpivady anankiray ao anaty baiboly hoe ianany azy Safira. Ny ray saina zareo andainga. Dia jereo tsara rehefa niaina tamin'ny tsy fahamarinana dia nilozan'Andriamanitra. Tsy any amin'ilay action anao ny tadiavin'Andriamanitra hoe ka izy kosa efa mba nameny atsasaky ny vidiny tany ka izay ihany ary. Jereo zao Petera tsy namafy akory. Izay nefa efa mba nanao. Dia averina foana hoe tsy any amin'ilay ataonao fa eo amin'ilay tena hoe toe-ponao sitrapon'Andriamanitra. Any foana Andriamanitra no mijery antsika. Andriamanitra izany raha vao mijery olona dia any amin'ny fahafarany any izany fihetsiketsehana be izany. Fa nijereva amin'ny voalohany dia ny toe-ponao aloha eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra. Eo amin'ny tokantranonao dia mijery anao izy hoe mena tokantrano mena izao olo marina ve ianao. Ianao milaza fa tiako be ianao vadiko. Raha misy ny olona eto tany tsisy riko toanao mandeha daholo ty zavatra rehetrarehetra ty. Vadika avy eo nefa au contraire ny zavatra mitranga. Dia ahoana kosa ary Andriamanitra ny hamangy an'izany olona izany. Mety mbola tsy manambady ianao fa mety mbola mitady vady ohatra na mety mbola tsy haiko. Fa eritrereto anie izany Andriamanitra te hitahanao manokana nefa ny fiainanao aorinao amin'ny lainga. Jereo nge ianany azy Safira raha mba ianao zao teo amin'ny fitantanana dia izy ianao aleo mindrana fofa nanao ihany anketrareo. Aleo kosa aloha mba jereo kosa ny zavatra nataony ty jereo fa retsiretso tsy nanao ninina akory fa mody miainoainao fotsiny dia inona fotsiny reto nefa marina fa nandainga izy fa mba jereo kosa fa nanao izy Andriamanitra tsy tia tsy fahamarinana izany mihitsy izay mihitsy ny toetran'Andriamanitra. Raha vao misy zavatra tsy marina eo dia tsy amena anazy izany. Laza izy mivady fa hanatitra zavatra ao an'Andriamanitra dia izao tonga dia mifanaraka. Izao za miteniteny za mananana ary io tena fomba mivady mihitsy. Rehefa tonga ianona miresaka aminao dia mody lazao an'izao zay ny lazaiko teo ny antso kely aloha sao dia mifandiso ny resakitsika. Dia ampianarinao mandainga ny vadinao, ampianarinao mandainga dia rehefa tonga koa janako dia izao misy mitady raha tonga eo dia tena tsao hony izy tsao hony izy hoe tsao neny tsao hony. Dia iny amin'izay ilay zaza angamba manana tsao hony izy. Hoainina ianaoko. Azonareo ilay izy dia militra antsika tena mandinika hoe fa maninona ny zanako ny kely dia izao dia ampianariko mandainga koa. Fa maninona ny misy zavatra mitranga ohatran'izao. Hafa ilay hoe aza miteniteny misy aza miteniteny tena tsy azo tenenina. Fa misy kosa tena hoe aza miteniteny fa ndengana. Tiako mihitsy ntsika ho tsapantsika izany hoe aratsiny izany lainga izany. Ary misy ny zavatra nitenen'i Jesosy dia io lainga io. Zanga ozy izy mitovy aminareo. Ny rainareo ny ray ny lainga ozy dia volo ny ray ny lainga. Za tsy mitovy aminareo ary izay tena nitenenan'i Jesosy tsy itovizany amintsika. Amin'ny olona. Noho izany tena tsy tian'Andriamanitra ny lainga. Fa tena tiany olona hiaina amin'ny fahamarinana. Amen. Nameny soa ianao afaka tsy miteny. Afaka tsy miteny ianao ka za ve izany dia tsy maintsy hiteny. Afaka tsy miteny. Fa izao kosa nefany tena tsy mahazo mandainga. Aza vela aorina ao anatin'ny lainga ny tokantranonao. Misy olona matahotra tsy azo vady dia mandainga. Lazainy fa mbola tsy niteraka izy. Lazainy fa tena be dia be. Aorina ao anatiny io daholo amin'io fionana voalohany io hatramin'ny anarany lazainy fa Jessica sa iza tsy haiko nefa ny iza ny anarany ohatra. Eny raha Jessica ny anaranao dia miala tsiny aloha izany fa izay. Fa mba ohatra fotsiny ilay izy azahoantsika an'ilay izy. Alefanao daholo ny lainga alazainao fa mbola tsy nanao sipa mihitsy tsy malala lehilahy ianao ohatran'izy izany lehilahy izany. Mbola tsy mifanena tamin'izany fa nga ianao mahafantatra an'izany lehilahy izany.
tena hoe mandainga aorina ao anatiny tokantrano lainga avovo manomboka aloha tao amin'izay miditra ao anatiny tratra daholo inona ny lainga tsotratra izany ny devoly ange zao hoe ampianarina aloha anao andainga dia ohatrany tsy tratra ohatrany hoe naomby izany fa vo miditra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay na eo tonga dia izy ihany ny alala-baraka anao hoe iny daholo amin'izay fa mipoitra daholo amin'izay ilay zavatra nandaingana rehetra eo amin'izay vao tena hoe inona ny zavatra natao raha misy olona nanao an'izany nandainga dia indraindray dia aka rehefa vita nge mariazy dia hita eo angamo io isaraka amiko izany fa arahako fotsiny aloha ny onjany dia izay fa efa vita mariaziko tena manenena mafy ianao dia mivavamfina amin'Andriamanitra satria zavatra orina amin'ny lainga izany tena tsy mahomby mihitsy izany fa tsy hoe aka efa vita nge mariazinay zay nge efa nety dia efa zaiko efa zay lazainao fa afaka baky ianao firemaneta any amin'ny oniversite ianao nefany rehefa nandeha efa roa ny zanakareo zay vao mivoaka tapoka hoe izany nge tsy afaka BPC dia teny aminao tena aleo ny olona alalanao hoe io ianao io tsy mahay miteny vazaha tsy maninona izany tsy mahay miteny anglisy zana efa ohatrany efa ilay niteraka dia tsy dia tadidiko loha rehefa miteraka mantsy dia ohatrany nanomboka miasa sasaina manomboka ohatran'izao tsy maninona ianao na mahay fahamarinana ianao amen aleo ny olona itianao amin'ny maha-io anao teneny hoe iny dadanareo dia iny izy iny dia arinareo mipetraka fa tsy lazainao fa tranon'olona ny tranony tantinina nareo ny lazainao fa tranonao tsy izay ka tanareo le izy tena hoe fampitehana daholo ilay izy ninona zavatra mitranga ka olona mieritreritra nambady anao dia afaka fantatry olona daholo momba anao akoatra nisany volonao izay sisany tsy ako ianao raha tsy mahaiko dia mily izany zavatra izany tena hoe amboarina satria rehefa tonga ao tokantrano amin'izay mantsiny roahana ny devoly avoaka sesiny rehetrarehetra ny entana sasana amin'ny menaka daholy fa misy zavatra tsy mahomby foana inona ihany ary fa maninona ary efa natao an'ity natao an'ry natao daholy ty rehetrarehetra ty fa tsy mahomby mihitsy satria maninona misy trosany devoly eo misy laingana orina tao hitana koa ny olona rehefa manao trano ilay manompo sampy ireny dia asiana fanafody any ambany any ka raha tsy afaka iny tsy miala ny nofo ratsy sy ny zavatra rehetrarehetra raha tsy delivrena avoaka tao iny zavatra iny le trano nefa midy tsara tsisy mahafantatra fa dia tena trano tsara tare fa mahagaga fa tsisy tamana ny olona fa misy lolony ao raha tsy avoaka iny potehana mihitsy aloha iny dia alaina tao le vovopaty sy ny tarina levina tao tsy milamina eo dia ohatr'izay koa misy vovopatina levina tao jerena tsy mety tafita mihitsy satria nahoana be loatra le laingana tao fanorenana tamin'ny voalohany dia Andriamanitra tsy miprezent ao mihitsy noho ny famindrapony dia mety ny zavatra rehetra mety ho vitany vita daholo mahita azy mety iny fa le laingana tao dia tsy mety fa tsy maintsy avototra aloha iny tsy maintsy averina aloha averina amin'ny loniny daholo aloha zavatra rehetrarehetra dia izay vao mety amen aza orina amin'ny lainga ny fiainanao jerenareo nge Jakoba Jakoba zany nge ka tena hoe mampitsiriritra izy ianao tsy vao mitsaika vao tena vao bolina kely any akibony reninao dia efa ny zandriny anompony zokiny tonga dia efa fantatr'Andriamanitra jereo tsara amin'ny fiainan'i Jakoba tiako vitsy ny olona itenenan'Andriamanitra zany Jakoba tiako fa Esau alako fa zao rehefa tsy miaina tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra dia miantoka ianao ko mibaby ianao loko olona tian'Andriamanitra ve 14 ans angalana vady fotsiny fa tany ranao lany tao daholo enjana ihany ange zany lasa koa nandeha nandainga koa naka an'ilay tsodrano marina fa hoe tokony hitsodrano azy ny rainy fa raha vao naorina tamin'ny lainga efa nampianarin'ny paster zany fa tsisy ny aina n'ireo tsodrano ireo
Taty ariana verina fandroa vao tena tsodrano azy amaty Jakoba azy mihitsy ny sakarainy. Fa le tsodrano rehetrarehetra ny raisiny tsy voarainy aloha reny. Fa satria tamin'ilay ingany nanaovana azy. Ka manomboka androany ajanony io laingalainga io. Mety ahomby, mety azonao le tsodrano, fa tsodrano tsy amaly anao ne iny. Nga iny amaly anao, Jakoba tiako fa Esau alako. Fa zao feno lainga le izy. Nalaina ny akanjony Esau dia io. Izaka moa zany efa nalala ihany fa dia izay mifeo any aloha dia Jakoba fa mifonfontsy ny anina dia Esau. Mbola te hiteny izy hoe Esau ne tiako tsofina rano fa tsy alahy. Fa zay le izy hoe maika loatra. Maika hiditra any dia zao lany fotoana fa tsy maintsy miverina ihany, tsy maintsy mifona tamin'ny Esau ihany aloha, zay vao afaka niditra. Zay jereo tsara hoe tsy maintsy nalamina naverina zero ny zavatra rehetrarehetra, zay vao miverina Israely aloha. Ka raha te tianao no lany fotoana dia toy izy ihany. Mampandany fotoana be io. Aleo ianao lazain'ny olona fa adala. Tsy maninona ianao lazain'ny olona fa inona nefa ianao miaina amin'ny fahamarinana. Fa le olona ohatr'izay mihitsy ny tetafin'Andriamanitra. Rehefa nandeha Jakoba, tena hoe verina nandinika an'ilay tantaran'i Jakoba, alina tena ho hoe Jesosy tena marina ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy ohatrantsika olona izy. Ka ajanono mihitsy io mamitapitaka an'Andriamanitra io. Mody mivavaka ianao nefa ka ianao tsy anazy akory. Mody lazainao fa nateraka indray ianao nefa tsy nateraka akory. Tadio tsara fa ny olona anankiray raha vao manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, niala teo amin'ny voalohan'ny tenan'Andriamanitra izy mila manolo tena indray izy rapitso. Fa tamin'ny 1959 no nanolo tena voalohany, tsy fahampy ve zay? Efa an' Jesosy io. Fa zao amin'ny fotoana ianao mandainga, ndana verina manolo tena aloha. Avozy Samaraina falora tena aloha ny Baiboly. Satria aza mieritreritra ny anotanota foana zany. Raha vao manota ianao miaina amin'ny tsy fahamarinana androany, verin-dalana ianao zany. Dia ndana amboary indray le izy aloha. Zay mahatonga antsika tsy maintsy mivavaka foana. Verina re Jesosy andrekaiky ianao ty ilaika koa indray resaka ianao ve dia tsy menatra. Ataovy ange mba manana ange zany self control zany. Le ianao avy mampiresaka iny dia mba dinidinio nge rehefa tonga ny an-trano dia kaiky zany nanaovako azy teo. Fa tena na ianao raha menatra anao. Andrekaiky. Fa zao rehefa tsy mandiny tena sy tsy mivavaka dia vao maika tsy mieritreritra an'izany ianao. Fa ianao indray raha mizesta hoe ataoko malala ny anarako. Nandengako, voako, tsy malala ny tsalo. Taoko mamay mihitsy. Fa eritreretany raha riva. Rehefa tonga ny trano ianao dia averenao ngely ianao vao mifoha iny dia alaivo sara etsaina. Zay ilay izy indraindray manko tsika miteny hoe ka zany mitokana fa tsy hitako intsony izay atao e. Dia indraindray te atory dia zay mitokana mandray telefona dia mitokana satria tsy izy fa zao raha riva ianao hoe tonga ao trano ohatra ny hoe amin'ny 9 na amin'ny 10 hariva fa tena miteny anao fa mandany adiny 2 ianao mandinika ny zavatra nataonao maraina mandra-tonga izay tamin'ny 10 izay. Dia mitokana aloha amin'izay fotsiny. Tena vao mifoha zany dia iny dia vavaka ve? Tonga dia nandray telefona. Ay Jesosy haika za tsy mba nerabanao akory na dia bonjour Jésus tsitsy. Dia ahoana indray zany? Tonga indray ny amin'izao. Ianona zao ny eona tamiko teo. Niresaka teo amin'ny adiny 3 teo zay. Fa enjana ny nanaovako azy. Fa tena miteny aminao fa tsy te hiandrandra ny olona anitra io ianao. Ianao nge mba mila mieritreritra anao e. Fa mahavoantsika mieritreritra ny hafa foana. Dia ny hafa ahomby eo ihany. Fa ianao tsy mba rarahinao mihitsy ny mahagaga an'Andriamanitra. Hoe tia moa zany dia izy ara dia tsy rarahiny mihitsy. Nefa izy nefa naray e. Mba rarahio ihany ianao. Mba jerijereo momba ny tenanao. Hatraiza zao ny fahamasinana. Hatraiza ny fiadivana ho an'ny tena. Zany rehetrarehetra zany mila atao jerena daholo zany hatraiza ny fitiavan-tena. Amen. Betsaka ny olona, betsaka ny tokantrano akohona nefa te hikarakara sy tazy Andriamanitra fa zao be loatra ny diso ao. Be diso be.
dia tena tsy hitan'Andriamanitra tsony izay hidirana hoe aiza mijery an'ilay raha matompy ratatatatata lainga daholo mijery an'ilay raha misekoa. Dia ahoana arany mba hijerevan'i Jesosy amin'izany? Jereo nge Zakaiosy olona faran'izay tsy tian'olona teo an-tanàna satria ratsy toetra sady mpandainga. Raiso ny baibolintsika eo amin'ny Lioka 7:15 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa tonga teo Jesosy dia nindrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy hitoetra ao an-tranonao any io. Zakaiosy ange tsy niinviten'i Jesosy. Tsy hoe akory hoe mba manasa anao hitady anao fa fantatr'Andriamanitra hoe manomboka misy fofona fahamarinana an'izany. Dia jereo fa Andriamanitra mihitsy ny nanasa tena ny ho any an-tranon'olona. Fa fambaraka ange izany ianao tsy asaina midodina andeha hinan-kanina any an-tranon'olona izany e. Fa izao Andriamanitra no misisika. Jesosy no misisika hoe tsy maintsy makany androany. Na tsy niinvitenao jereo fa tsy niazakazaka nanaraka azy akory fa niankina teny nianikazo teny ambony teny fa tratran'i Jesosy ilay fahamarinana tao anatiny. Dia jereo tsara eo amin'ny 7 sy 9 aty izy ny tena ary nahita izany izy rehetra dia monomonina ka nanao hoe lasa nandeha hatrano amin'izay lehilahy mpanota izy. Ireo ilay mpanaraka an'i Jesosy nandeha nanao kroazady mpiazakazaka. Ireo ilay monomonina lasa ndresaka io jereo lasa nandeha hiatrano any an-tranon'ny mpanota hony tsika reto tsy rarahiny. Ka ahoana moa ny rarahin'i Jesosy azy? Izany ve ny resaka ho resahanao an-tranony eo? Fa ozy izy Jesosy hoe eo amin'ny 9 fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko any malahelo ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efa hatreny izany. Izany ny atao hoe fahamarinana. Onerako izay nangalariko. Ary io tsy izy fampibebahana. Hoe tonga dia naminany tao Jesosy androany amin'ny teny aminao ry Zakaiosy fa avoay indraindray ianao raha tsy miandry faminaniana hitako anenao mafy indray anitsy iny tena mahita ianao pastera ao fa tsy anao tsony hitako ane zay ianao mbola indraindray ianao mbola tsy tena natratrara mbola mandaingako tena talonga ampy izany pastera. Efa taloha izany pastera fa za io efa niona aminao efa tsisy an'izay intsony. Azonareo ilay izy. Fa Zakaiosy tena tsisy fampibebahana, tsisy nininina fa tonga dia izy Zakaiosy hoe izao tena onerako daholo ny zavatra rehetrarehetra. Manomboka androany hiaina amin'ny fahamarinana amin'izay dia inona ny tenenin'i Jesosy? Tonga atao amin'ity tamin'ity izy mifamonjena. Ka izao famonjena izao tsy haiko hoe efa ao anatinao ve izany famonjena izany amin'izao tsika miteniteny izao? Efa ao an-tokantranonao ve? Jereo ity Zakaiosy ity. Tsy Zakaiosy ny nanasan'i Jesosy fa Jesosy no nitady azy arak'ilay ten'Andriamanitra vakitsika tamin'ny voalohany. Andriamanitra mitady olona ozy izy olona mivavaka aminy amin'ny fanasany fahamarinana. Dia nitadavin'Andriamanitra ilay Zakaiosy satria hitan'Andriamanitra hoe nahafeno ny fepetra izay tokony ho vanginy. Marina fa mataontsika Jesosy Kristy tompo ho antsika ny nahafatesany fa izao kosa ho an'izay mandray. Ho an'izay mandray. Raisina amin'inona ilay izy? Raisina amin'ny fahamarinana. Raisina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny andraisantsika n'izany famonjena izany. Jereo tsara ilay Zakaiosy fantany tsara hoe fantatry Jesosy hoe ho any aminy hitady azy ary izy mihitsy nandanan'i Jesosy tamin'iny lalana iny. Jereo reto mpianatra izay mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra nefa mbola fosafosa ihany. Ahoana moa Andriamanitra nijery an-dry zareo? Fa rehefa tomino fa rehefa tonga tao amin'ny Zakaiosy angamba dia azony zareo amin'izay marina rehetra. Jesosy mitady olona izy. Jesosy miantrano sy mitady olona vonona hiaina amin'ny fahamarinana. Tsy mila mangataka ianao Jesosy avy mieteza moa Jesosy izy efa niteny fa za tsy hiety. Tsy hanao volo tsy hanapaka. Isan'andro ianao mieteza moa Jesosy mieteza.
izy nefa mba tsy te ety. Fa zao misy olona nefa tsy miteny an'izany fa tonga dia mety fotsiny izy, tonga dia ataony ilay izy, tonga dia miditra izy mitady, tonga izy dia mitady an'Andriamanitra tsotra zao fotsiny. Aza lany andro mpanaovana ny asan'Andriamanitra nefa mitetika zavatra hafa. Tsy fahamarinana ange zany e. Anao ny asan'Andriamanitra ny alehanao nefa hijery lehilahy ao anatin'ny sainao. Andeha hiantory teny ny andananao nefa hikiresadresaka eo am-pitoerana eo. Misy olona nge ao am-piangonana ara dia mikiresadresaka tsisy fiafaranana e. Manan-kitaba amin'ny manodidina fotsiny. Eo tory teny nefa mandeha. Eo ampianonany tenin'Andriamanitra, atao vitan'Andriamanitra fa andeha hiantory teny ny andananao eny. Tena dinionge zany hoe iza nge zany olona marina zany e. Zay mahatonga mpanompon'Andriamanitra amin'ny teny hoe rehefa andeha hivavaka ianao dia tonga dia amboarana ny fonao. Omoa ianao miomana tompo, dioviko ny foko andraisako ny teninao, ninona ao moa Jesosy ao fa tena mety fa tena diovy a. Dia miditra ianao, dia mipetraka ianao, dia mifantoka tsara ianao, fa tsy lozanao miresaka manadala olona. Dia teny aminao tena ataovy tsara izany fahamarinana izany. Miainana izany fahamarinana izany mba hahita ny tanan'Andriamanitra. Satria andeha hivavaka satria hivavaka ao zao hianina. Satria andeha zareo atao tseoko. Ohatran'ny tsy afaka vavaka izany androany. Tsy afaka satria ianao ka maninona raha tonga dia atsoina fotsiny izy endana manao fotoana ery dia any. Hitanareo, izay mahatonga an'i Jesosy ny teny, ala kosa izy a, ny tranoko atao trano fieren'ny-jiolahy. Fieren'ny-jiolahy satria tsy fitetavana an'Andriamanitra fa fitetavana zavatra hafa. Dia be dia be ny olona voafitaka amin'izany. Andeha hanao présence. Io nefa nge tsisy makakahe koa retsy e. Manome an'ilay gel kely ireny ny ataon'ny zareo eo. Zao moa zany efa tsisy tsony. Efa tsy dia misy mitsangana firy tsony eo. Ankoatra ny sepotra ao ambany eo Amen. Rehefa sepotsepotra izay manko miakatra ao dia mba hohainina be rehefa miditra ato ka misefosefo be dia aloha ao aloha manala an'ilay miakatra rehefa avy eo. Milamina tsara dia miditra amin'izay. Azonareo fiainantsika foana nge tantaraintsika eto e. Amen. Ka io tsisy mahamenatra io, tsisy an'izany io. Satria izay mihitsy ny teneny. Zao nge tsika nge fitahany devoly e. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ho avy ny fotoana ozy izy a. Le nafempeninao tany amangingina ireny ozy ho kabariana ery ambony tafitrano ery. Any eo mason'olona amin'izay eo anao naboridana. Dia eo amin'izay anao fa maninona ary any tsy mifona tamin'ny anina. Fa maninona ary any tsy nanao zao, fa maninona ary tsy nanao zao. Efa tara loatra. Zao mbola misy fotoana efa daholo aloha izay diso rehetrarehetra. Efa tena Jesosy manomboka eto izany ny tena atao hoe nouveau départ fa tsy hoe saraka tamin'ny vadinao ianao dia mandefa miteny ianao hoe nouveau départ, tsy nouveau départ ny amin'izany fa lalana mitsotsorika midina any ambany any. Ka te hiteny aminao hoe be dia be nge zavatra diso e. Ampianarin'ny devoly izay no hoe fampianaran-diso. Miaina amin'ny fahadisoana diso be dia be. Diso daholo miteny diso. Miteny lazaina fa zao diso daholo hatramin'ny olona keo raha enombo lazainao fa henan-kisonina andrahoako teo. Tena miteny aminao fa rehefa tena mandeha nge mandeha. Wala, inona daholo ny ingrédients atao nasiako siramamy. Tantely nataonao teo fa tsy siramamy. Io mila tena mianatra mihitsy ianao fa rehefa mandeha ho azy satana zavatra ohatran'ny savony mihitsy ny alefanao anaty vavanao miteny zavatra tsy izy rehetrarehetra. Fa rehefa zay mahatsara mandiny tena dinio tantely ilay izy ala tsy mamenatra miantso an'ilay olona. Azafady fa tantely ka ilay izy fa tsy siramamy ilay olona mety tsy nirahan'izany akory. Fa ianao ahoana ianao? Zay tiako teneny mba andao hiova filamatra amin'izay hoe aloha mba le tetavin'Andriamanitra amin'izay. Amen. Fa tsy hiangavan'Andriamanitra ety tsy possible ho azany. Zay zao tsy hitako tao anaty baiboly hoe niditra salon de coiffure izy. Coiffure. Tsy zay. Dikan'izay dia zao ianao manery azy ety ianao an'ilay zavatra tetavinao fa izy tsy mety satria ianao raha tsy marina. Miaina amin'ny fahamarinana amin'izay. Amen. Jesosy
tia olona miaina amin'ny fahamarinana izy. Jesosy tena tiany be Zakaiosy. Manitenenako an'izany nanasa tena izy niditra tany an-tranon'ny Zakaiosy. Ary ianao na olona, raha olona tsy tianao, tsy dia tianao na manasanao ary, lazainao fa tsy afaka ianao. Ianao aloha izany rehetrarehetra izany mila lamba daholo. Izy aloha ianao aloha tsy hiteny hoe za tsy tia ho any aminao fa tena tsy haiko fa izay fotsiny. Miaina amin'ny fahamarinana. Amen. Raha misy olona izao manasanao ka tsy azoazonao aloha, izany hoe regleo ary amin'ny voalohany aloha ataovy azoazonao aloha ilay olona angambany. Izay angambany tena mety. Satria izay mihitsy ny tenenin'ny Baiboly hoe ataovy vita fihavanana amin'ny olona rehetra ianao. Ka rehefa vita fihavanana amin'ny olona rehetra ianao dia tsisy an'izany hoe olona tsy tianao izany. Dia afaka miteny tsara ianao rehefa avy eo hoe tsy afaka makany aminao tsy afaka tena marina. Sao dia tambatra hoe tsy afaka hvkl. Alazainao mampandainga koa ny hvkl izany. Amen. Fa teny aminao hoe mila ianao tena mandamina ny zavatra rehetrarehetra trany amin'ny fotony mihitsiny. Ataovy tena tianao ny olona rehetra. Ataovy tena mety aminao ny zavatra rehetra. Mba hahafahanao miaina n'izany fiainana feno fahamarinana izany. Amen. Amin'izay ianao rehefa mitenina hoe zaky tsy afaka, dia tena tsy afaka ianao izany. Fa tsy hoe tsy afaka satria iza koa no hoany. Iza koa no handeha ny trano te. Azonareo ilay izy. Misy olona nge tena ohatr'izany mihitsy. Fa regleo aloha hoe fa naninona tsy nandeha tany an-tranon'olona fa misy inona. Dia alamina aloha izay zavatra izay dia inona idiranao amin'ilay fahamarinana rehefa avy eo. Amen. Jesosy efa ela izy ny te hitady ianao. Fa mihitsy vato misakana feno tsy fahamarinana be dia be dia lasa tsy tody any aminao mihitsy izy fa voasakana eny an-dalana. Satria tonga dia misy Zakaiosy tapoka izany eny izy izao mieritreritra dia ahitsany amin'ny direksiony dia ahitsany aminao. Tapotapoka avy eo izy mahita ny Zakaiosy iaina amin'ny fahamarinana izany dia hariva ihany ny andro dia tsy tafiditra any aminareo mihitsy izy. Dia aleo rapitso indray tonga indray ny rapitso dia ohatr'izay foana, ohatr'izay foana. Fa rehefa hovanao ny disika, hovanao ny fomba fijerinao, tsisy manakana an' Jesosy tsy tody any aminao izany. Jereo tsara fa raha mpianatra teto nanakana. Nanakana ny dikan'izay, inona koa ny andana. Hainao tsara mpianatra Jesosy fa reo tena tsy mifantafanta izany. Fa tena miteny reo. Fa za tena sora mihitsy tena miteny zao, fa ninona antsika io ke ianao takiny io etrany ianao vitanao tsara. Ndanange makany amorona an'io volany ianao Zakaiosy. Teny an' Jesosy izay fa tena miteny aminao izay fa amorona an'io tantara any ianao dia angalany io volany, bridiny ianao voaka eo. Mety tena andeha daholo ny zavatra rehetrarehetra tonga an' Jesosy tsy hoany fa tsy fantatry ny mpianatra. Fa Jesosy ange tsy voasakan'izany. Ny azy sy ny maso ivelany no mijery. Izay mahatonga na miteny hoe aza mamitaka an'Andriamanitra ny masonao ivelany. Tsy ivelany ianao mody. Nefa ny ao anaty. Ino ny tena jereny? Aloha ary mahitanao ohatran'ny vendrana kely ery. Nefa tena miaina amin'ny fahamarinana. Misy fotoana ange ianao ahiliky ny olona amin'izany. Aza miaraka amin'iny fa iny tsy azo iraisaraisany zavatra mihitsy. Vao tenenina hoe andao anao an'ity dia tsy mety. Aza miaraka amin'io. Io nga mety mandainga izany. Amen. Tsy maninona izany. Dana mody. Dana mivavaka. Tsy olana mihitsy izany. Izany olona izany nefa ny tena tadiavin'Andriamanitra. Olona miaina amin'ny fahamarinana, olona tsy tia an'izany mahita an'ilay olona pisy pasitera. Nefa rehefa avy eo ilay olona fisainao. Dia andao ange izy sainy ahoana ozy izy Jesosy? Pisy taty malala. Mandefa mesazy cœur tsisy fiafarana nefa. Io tsy amin'ny zavatra teneninao fa na amin'ny zavatra soratanao na amin'ny zavatra asasiana cœur rehefa tsy mahafinaritra anao ilay izy. Fomba ny olona mihitsy amin'ny Facebook eo za dia gaga izao veranga dia manja. Miaraka amin'ny zipotra ty fa manjaky. Ninona ny potra taona zao ve? Tsy za mihitsy ny andeha hiteny an'izao mihitsy hoe anisy cœur an'izao fa tena tsy alehany izany hoe tsy azoko atao manao hoe. Fa raha tsy izany napetako. Fa misy dia tena nefany tsy tiany maizina akory ilay zavatra mitranga hitanareo satria maninona? Penarany devoly. Taony devoly marionety tena taony kilalao mihitsy. Lefa taovy.
Amen. Mila ianao miova. Mila ianao miaina atao mandeha amin'ny fahamarinana ny tananao. Tekibe tananao ty atao marina. Rehetrarehetra atao marina daholo. Rehefa marina ianao, sy tena sahirana mihitsy Andriamanitra mitady ianao. Izany ray izao iny. Inona ny ray izao no tiako atao amin'iny. Akatsy amin'iny aho izao. Jereo nkery Lazarosy tery Jesosy tao tranon'ny Zakaiosy. Hafaliana re izao. Tena faly mihitsy Andriamanitra niditra tao an-trano, faly ny resaka taminy, ary ariva efa saikitsaiky atoro mihitsy ary. Zany aloha, zany andeha aloha. Teny aminao Andriamanitra ke te karakaranao. Inona moa mahatonga Andriamanitra fa zany dia ratsy toetra tsy te hijery anao. Tsy te hikarakara ny tokantranonao, tsy te mba fa zao kely dia efa ratsy saina. Zany mila dinihana daholo zany. Tonga dia efa voa dia ka tsy tiako ny ohatran'izao dia tonga dia ratsy loha be mihitsiny. Tsy hay hoe naninona ty. Ao an-trano ao vadinao tsy maneho tonga dia kristinana fa inona. Maninona raha tsorina fotsiny tsy vitanao ilay asanao dia ianao koa mandreraka. Ny asanao tsy vitanao dia ny ao an-trano lazainao fa mandreraka. Dia ny ao an-trano fotsiny moa zany eny mety reratreraka tarehy dia ny ao an-trano no manamboatra tena satria ny ao an-trano no te hiaina amin'ny fahamarinanako. Dia raha pitso lasa fois deux indray iny problème iny raha tsy fitainao dininy androany. Satria ozy izy ny devoly eto amin'ity tsy fisimboly ity mahatonga an'io tsy mijoro amin'ny fahamarinana. Dia ozy ny devoly aleo tsy hamena foana dia amin'izay tsy marina foana. Eto amin'ity zao ty mahatonga an'io tsy miaina amin'izany atao hoe fahamarinana zany dia aleo kafiana foana ozy ilay devoly satria raha vao marina eo, raha vao mety eo io dia hijoro amin'ny fahamarinana eo amin'izay io. Aleo tsy hamena mihitsy aloha dia andainga foana. Tanao, ianao ihany akitra indray manapotika ny fiainanao e. Jesosy tsy mahay an'izany manao ratsy zany. Ka ninona nafaratsiana rehetrarehetra izay eritreretinao tonga eo amin'ny fiainanao tsy avy amin'Andriamanitra zany. Adinio tsara aloha. Hoe inona ilay izy, ny olona ozy tao mety haneso anao amin'izany hevitra fijoroany zany. Tsy tena tsy mihitsiny. Fa zao, ozy izy Zakaiosy hoe na ho avoaka aza le efa nalevina, le vola nalevina tany ambanin'ny tany dia ho avoakako ihany. Satria zao manam-piadanana, miaina amin'ny fahamarinana miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Ka fenoy ao an-tokantranonao zany rivotry ny fahamarinana zany. Rehefa miresaka, raha mbola tena hoe tsy tianao vadinao dia mangina aloha aza miteny. Aza miteny hoe tiako be ianao. Aza miteny aloha. Fandana aloha mivavaka hoe fa maninona izy ny tsy tiako fa za mihitsy mila roahana devoly. Dia avoay amin'izay ilay izy rehefa avy eo. Amen. Mila mandiny teny ianao hoe inona mandeha ianao mifandeha am-bola zany moa dia efa tsy tenenina tsony fa ampiakarina daholo ny vidin'entana rehetrarehetra. Rehefa irahana miantsena fa ohatriny ny vola lany akale misonitra be ny fiainana zao. Dia zao ny zavatra vidiny reto fa io fa nasorata compte daholo. Misy manko ny tokantrano sasany manao an'izany hoe soratana izany. Misoratra daholo ty rehetrarehetra ty hatramin'ny ranomasony latsaka fa tsy soratana fotsiny hoe ny ranomasoko latsaka zao ny vidiny. Satria maninona vokisana lainga ilay tokantrano. Ka te hiteny amintsika manomboka androany tena ratsy izany lainga izany. Asa miaina amin'izany. Rehefa anontanian'olona ianao misy vola angano hoe misy aty fa za tsy afaka manome anao. Tsisy amin'izay rehefa avy eo zay vao hoe ka ioko fa valim-bavako io ko. Fa tsisiko. Dia iza indray no omena tsiny rehefa avy eo. Raha misy olona miteny aminao mba hampisambory vola, tena tsy afaka mampisambotra anao tena miala tsiny fa tsy afaka. Zay zao tena tsy manana mihitsy ny zay zao fa tsy nikaly alako. Satria ianao te hiteny amin'ilay olona mihitsy ianao hoe te hanatsara ny tenanao ianao hoe raha manana ianao dia namea dia ataonao mihitsy zao tena hoe any amin'ny ara-bola amin'izay fesina rehefa avy eo. Dia inona iza indray no omena tsiny. Amen. Ny toeranao any an-danitra dia raisina amin'ny fahamarinana koa. Ao amin'ny Salamy 5:1-2 izy ny ten'Andriamanitra hoe Jehova, iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao? Iza no onona ao an-tendrombohitra ao masina izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaintsaina marina ny fony. Izany hoe ny anomananao ny toeranao any an-danitra dia ny fahamarinana iainanao androany.
Ka manomboka androany dia amboary tsara le toerana. Mety mbola hazo izy ao fa fenoy sesika dia fenoy pofo tsara tare dia mbola tsy vita le izy fa fenoy fiakinana koa. Fa iny arakaraka ny fahamarinana iainanao androany mahatonga niny sezanao iny ho voapetraka tsara ny ambony any. Iza ny toetra ao taberina kelinao izay mandeha tsitsiny, izay misaintsaina amin'ny fahamarinana amin'ny fony. Izany ny olona mipetraka any ka tsy surprise io. Aza mieritreritra hoe ka mbola tsy fantatra hoe hoany ave sa tsy hoany. Fa zao dia efa fantatrao izany hoe za hoany ka. Aza misalasala mihitsy miteny an'izany aminao. Hoe raha maneno zao dia zao ny trompetra ny lanitra dia hoany ianao sa tsy hoany. Dia hoany ka. Satria maninona fantatrao ny nataonao ianao tsy namena fampatoriana akory nanao ny zavatra tsy mety. Eka tsy tadidiko. Tsy zandraga. Tena tadidinao mihitsy fa nandainga ianao fantatrao izany. Dia fantatrao hoe raha maneno trompetra ka nandainga ianao nefa tsy mifona dia verenao izany. Io izany tsy hoe io indray raha mpitahotra, tsisy mampitahotra io fa zavatra iainana izany. Tsy maintsy iainana izany ary tsy maintsy fantatrao izany. Na ninona nisy an'izao tsy satria izao no nataoko. Tia lainga amin'ny fahanako tao an-trano ka moramora. Tia nanaovako amin'ny vadiko izany lainga izany nasesika tao izany, nasesika tao daholo. Izy tsy mety matavy fotsiny. Dia ahoana Andriamanitra nijery anao? Avoay daholo aloha zavatra nasesika tsy izy ireo sao mandoa izy aloha. Ampandoavy aloha ny vadinao hoe inona avy ny lainga rehetra nasesika asa voalohany daholo ireny. Dia rehefa voalohany ireny dia mijery an'ilay tokantrano vaovao amin'izay. Jereo Jakoba averiko kely farany. Verina daholo ake. Lasa dia namena ny Esau daholo ilay. Ary tena gaga satria Esau lazaina fa tsy tian'Andriamanitra koa hitahina be koa. Tena aminao fa tsy fitahinanao ny hoe anahitana hoe tena anina ianao. Izany mbola fampianarantsika amin'ny herina manaraka indray izay. Manaraka fa eto aloha ilay kilaingalaingy ity. Io kilaingalaingy io mazanaky ny devolon'ny olona io. Io madadan'ny olona ny devolo io kilaingalaingy io. Esory io. Esory raha misy namena tany dia alohan'ny fanambadiana. Izao amaranako azy misy tantaran'olona iray izay tena nampalahelo be tany Mahajanga. Tsy haiko aloha fa tsy teny anarany tsy natsaiko mety hoe manaraka direct. Io vehivavy io nisy lehilahy le manao mission ireny izany nandeha tany Mahajanga. Dia rehefa nanao mission le lehilahy dia izao ny zavatra nitranga nasiany fanafody. Nanao sipa moa izany tsy niambina. Dia nasiany fanafody. Dia rehefa nasiany fanafody dia tena very tanteraka. Dia niaraka taminy. Dia nanadino ny vady aman-janany ny taty Antananarivo. Dia rehefa nanadino an'ilay vady aman-janany taty Antananarivo dia niaraka namorona finenana tamin'io ramatoa io mihitsy dia niteraka rehetrarehetra ohatran'izany. Dia nandeha fotoana tsy mamely manam-bola be io lehilahy io tamin'izany. Fa nanomboka nidina ny fandehany izany dia tsisy dia io moa ilay vehivavy voatarika tany amin'ny évangélisation tany. Dia efa niteraka efa ny zanany raha tsy efa 15 ans sa 4 taona. Dia rehefa tonga teo amin'izay dia nanantona an' Jesosy amin'izay. Dia rehefa nanantona an' Jesosy dia tonga tao amin'ny toby tao moa dia mivavaka tao dia mivavaka dia nanolo tena ho an'i Jesosy. Jerena amin'izay fa tsy tena hoe mamono vadika namono aloha ilay rangahy. Dia teo amin'izay dia nanomboka nikorotana ilay rangahy satria nanomboka mivavaka ilay ramatoa. Ilay ramatoa ihany nanao an'ilay izy nanomboka mivavaka dia izao ozy ilay rangahy. Izy nareo. Tamin'izay moa dia nentina tao amin'ny toby satria nirahana devoly. Io amin'io tsy mbola nitsotra. Nirahana devoly satria hoe misy devoly ilay rangahy ilay vadiny. Dia izy ireo, izy ianao, izy nareo. Tena triste angesany. Zazakely telo ny zanany zazakely tena mitomany. Inona melary? Tsisy fatany daholo ireo vady aman-janany lainga ireo. Zaho ozy manambady aman-janaka any Antananarivo. Any ny vady aman-janako. Fa tsy ireo ozy izy tsy mahafantatra an'ireo tsy zanako izany ireo. Maty ilay herin'ilay fanafody verina amin'ny lohan'ny lohan'ilay rangahy. Tsy nafantatra an'ilay zaza naorina tamin'ny lainga rehetrarehetra tsy izy fantany. Hialy eto ozy izy nitady taksi borosa dia hodany vady aman-janako. Teny aminao hoe
misy zany zavatra zany tena koanao hoe zany ny aratsy ny lainga orona amin'ny lainga sy ny zavatra rehetrarehetra teo amin'izay vao tena ary io tena teo zay pastera tena nytombo pastera moa tsy nazaka nahita an'ilay zazakely io zany tsisy tsaiko tsy maintsy alefa mody iziko tsy haiko reo izy izakoa zaza tsona dady zany ianona siana ny tonony teo avy ny zanany zanako izy izy fa tsy reo zany tena mpamitaka reto miala ny herin'ilay fanafody hitanao amin'izany zany ny fahaiza-manao ny devoly ampianarina ianao aloha dia ohatrany nety zany satria efa 15 taona kosako efa vita fa tsisy nininona vita tsisy nininona fa rehefa avy eo amin'izay verina ny sain'ilay rangahy tsy mahafantatra an'ireo izy tsy mahafantatra anao teo amin'izay vao ozy pastera zao zany ozy izy ianao tena nanao fanafody kosa tamina zao teo izay vao zay tena zay dia hijery izay conséquence tsy maintsy anao teny aminao hoe ninona zavatra naorinao tamin'ny lainga na mitapitahanao ny vadinao raha tsy fonanao mafy midana mibebaka amin'ny Jesosy asevy mandoa ilay vadinao aloha andohany reny tsy fahamarinana rehetrarehetra reny hitahanareo amin'izay Andriamanitra rehefa avy eo tsika izany tonga eto tsy hoe inona ny ilain'ny olona sao dia hoe fitahina tahiny ianao ambiny zany nge fa tsy mila tenenina tsony za fa efa izay ny evian'i Jesosy hitahanao izy efa tsy efa ny tena izy fa ny zanako sy ny tanako adidiko ihany fa zana ve ianao amen zao mila n'le mafanafana reny mihitsy zao ny ilaina fa mafanafana mety ho avy eo ihany fa ny diran'le mafanafana mihitsy ny tsisy dia isaky ny tonga amin'olo izy dia mangatsika ihany dia ohatry ny tovy amin'ny tsy manana ihany esory aloha amboary ny toerana hivatanan'Andriamanitra ny toerana hivatanan'Andriamanitra ao tokantranonao dia fahamarinana dia amboaro izay zavatra izay eo amin'ny fiainanao mety tsy mahomby daholo izay atao rehetrarehetra mandeha ary mandeha tsy mety aza omena tsiny ny olona fa ianao jerena aloha hoe atray aiza daholo diplôma fosika rehetrarehetra nampiasaina nanaovana nyzao reny amboary daholo aloha reny aza mampiasa an'ireny tsony ndana dia vidy dory ihany raha te hiaina ny fahamarinan'Andriamanitra raha te hovangian'Andriamanitra Jehovah iza ny toetra eo amin'ny taberna kelinao izay mandeha tsy misy tsiny ny androany ange mety ety any mety zakanao ihany ioko mety any aloha fa rehefa ho avy izay fotoana izay tena tsy ho zaka tsisy olona zakan'izany tsy zaka izany miseho amin'ny olo-marina Andriamanitra miseho amin'ny tokantranon'ny olo-marina Andriamanitra miseho amin'izany tokantrano mampianatra amin'ny fahamarinana ao tokantrano izany Andriamanitra ao an-trano rehefa manao zavatra tsy mety ny zanako aza ombana amin'iny izy rehefa misy zavatra diso hitanao hoe diso dia hitsio izy tsy indray zanako ihany zanako an-trano vadika aminao iny tsy fahamarinana iny rehefa avy eo izay anao vao hamono tena adeny izao raha vao manao zavatra tsy mety ny ankizy aza ny olona ny teniny edivana izay nge ny problematsika ianao sa raha vao mananatra ankizy ohatra ny hitanao ilay ankizy ana dia ny ankizy mbateneny ihany ny ankizy fa anona fa ohatran'izao dia iny ianao ny tsy tiany voalohany mafy mihitsy nanaovan'ireo hvkl ireo anay satria naninona te hahita ny tsara rehefa sendra ny zavatra ohatran'ireny zanakao anaro tsara raha nananatra an'izany any ele tsy ohatran'izay ny fiafarana ny tantara fa zao tsy nananatra izy fa tia zanaka loatra misy ny atao hoe fitiavana tsy izy misy ny atao hoe tena fitiavana amen ka ianao aza mandainga lazainao fa tianao ny zanakao nefa mbola kely dia amenao antsy lalaoviny satria ozy ianao hoe malahelo ony ianao fa izy mitomany kosako ka na mitomany tohinana izay mahatonga ny baiboly miteny zaza tiana tsy tsitsiana rotsakazo raha mbola amin'ny fotoana tokony hikapohana kapohy kaka ianao zazakely zao dia efa tena enjana firy midanina mila mijery tsara ianao mila mijery ianao hoe tia zatsy tia mbola vao 14 taona tsy tokony voakala aloha tia zatsy tia misy an'izao miresaka an'izao zavatra be dehibe zao kely zay taloha zay kosa aloha tena hisorako an'Andriamanitra tena hoe ijoko vavolombelo zay ihany aloha zay ny hitako marina tsy
Zay taloha maheno ny mamanay mifosafosainy ravaviny. Dia lasa zay mite, mama zao ny teneniny itoto ihany na hoe zao ony. Tena le mpampiady olona reto. Volona ka za ty tena voafelaky ny sotrobe tena tanany tamin'izay. Fa fay na mahay tetezitra fosa hoe avelao izy zany zara mba miteny nefa ny ohatran'izany. Mangina ozy izy zazakely reto ozy izy dia efa mampiady olona ohatran'izany sahady. Sady mifelahany tamin'ilay sotro tena tadidiko mandrak'androany. Ka io kresa misy zavatra tonga ohatrana alaliano aloha. Alaliano tsara aloha hoe inona ny ankizy natao anarina fa tsy ananatra. Misy fotoana ny ankizy miteny hainao manavaka an'ilay izy rehefa miteny amin'ny tenin'Andriamanitra ilay ankizy. Fa tsy hoe izy andeha hvkl indray ny ananatra anao 14 taona andeha ho any amin'ny boîte de nuit. Ohatra. Dia hitan'ny olona any dia teneny hoe hitanay dia noho indray nitezitra. Ianao raha tokony mba mifanatitra hoe ty fa tena misaotra anao fa tena misaotra fa olona mba miteny ireny fa tokony nakapitsikilo raha tokony nataonao nefa anao namena fotsiny anina tany kely izy ianao ny tokony mba mieritreritra ihany. Mba mieritrereta ihany ianao fa sao dia mba tsy mety a. Ny olona indray ny divanao nefa ny olona raha tokony hisorana tokony hoentinao mihinana glasy etsy naniny etsy. Zay zao no tokony atao raha maheno indray zao ke tena hitako ny zanak'Andriamanitra. Eny izy ane ka zay mihitsy izy zay fiainanay. Tena miedina ohatran'ny tsy haiko. Teny aminao. Dia izao amboary. Mianaza tena atovy tena mihoatra noho ny hazo voly zany hazo zany fahamarinana zany. Iaina aza avela itelo lainga intsony fa vanao manomboka androany. Tena sasao amin'ny borosiny tsy fantatro. Tena marina. Miseho Andriamanitra amin'ny tokantrano ho amin'ny olona mampianatra marina. Ao amin'ny Salamo 1:20 tena mijanona amin'izay avity. Salamo 1:25 dozy ny ten'Andriamanitra hoe ny olona tsara no isehonao fa tsara ary ny olona marina no isehonao fa marina. Mety gaga ianao hoe mbola kely dia efa nahay ny tenin'Andriamanitra hoe sy tahina hony ihany efa ny mandrakitiny androany efa fotsy ihany ny voliko fa mbola tsy tonga ilay izy. Ka tsy miseho amin'ny olona tsy marina ny fahamarinan'Andriamanitra. Reny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra hitanao anaty Baiboly ireny raisao amin'ny fahamarinana. Any ny andraisana indray. Iza ny teny no tahinanao raha miditra za izay impiry mivoaka sy niditra teo tranonay fa tsy nety nitahina mihitsy. Tsia! Dia ny eo anao aloha dia tsy marina ny Baiboly. Marina ny Baiboly ka. Fa ny olona marina ny isehonao fa marina ozy izy. Ka raha tianao ny isehon'ireo fahamarinana raha Baiboly ireo, dana miaina amin'ny fahamarinana. Miaina marina. Rehefa malahelo ianao asehoy fa malahelo ianao. Mandra-pahafaky ilay zakanao daholo ny zavatra rehetra. Raha mbola tsy zakanao aloha ny zavatra rehetra rehefa malahelo ianao asehoy amin'ny vadinao mihitsy fa malahelo ianao. Maninona angadry izy? Maninona ka? Maninona ka tao miavinavina be tsy hay hoe nanina. Teneny hoe tena malahelo tamin'ilay teninao ohatran'izao. Ohatran'ny tsy takatry ny saiko ilay izy. Mety mbola tsy takatro ilay izy fa tsy zakako ilay izy. Hoe tao mbavaka ry zakany. Za ve dia tsy zaka. Ke tao mbavaka zakan'ilay izy fa tsy zaka. Ny tena za mihitsy fa ataoko mivadiko. Ka tsy zaka. Za ve dia ianao tena mivavana ka miavavaka ihany efa tsy mety ilay izy fa zao ianao koa mivavaka ho anara zany dia afaka ilay izy. Matoa ilay izy tsy afaka ho ianao koa tsy mivavaka ho Amen. Misy zavatra indraindray tena hoeto mora fotsiny. Hoeto fahamarinana dia hoeto mora. Rehefa te hifaly ianao mikakakaka. Tahiny mitovy daholo tsika. Ndao tsika hitsangana andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia hitehaka ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Firy ny voatandro amaraina. Io teny io tena afaka hanova ny fiainanao io. Raha ekenao sy raisinao. Amen. Inona moa no hevitra androany? Inona tsara? Tokantrano miaina amin'ny fahamarinana. Mianara miaina amin'ny fahamarinana. Mianara miaina amin'ny fahatsorana. Tena miverena miaina tsotra. Dia araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo
ozy izy ny salamy 18 le mivakina farany teo amin'izay marina misehonao fa marina ianao ihany zany noerana isehony miolakolaka ianao moa za tsy teny hoe iseho miolakolaka ny tompo fa eo vao hoe lalatsarotra ny fitondran'Andriamanitra fa aleo tena mitsotra miaina patsorana tsongoloy daholo ny tsy fahamarinana rehetra dia regleo mba ahafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao ao fantananao dia asio fisaorana aloha asio fankasitrahana mpololotra avy any anatinao any fa mbola isan'ny tian'Andriamanitra ianao nandreny teniny androany maraina natsangany sy nampaherezi ny tsiny nampianariny tena misaora azy misaotra ray amin'ny aran'i Jesosy tsy diso anjara teny fiainan'izay androany maraina raha makivaky ny journée tahaka ny olombelona rehetra maneran-tany dia nataonao privilégié zay androany satria nandrehanao aloha alohan'ny atrika sotra fa marina ianao ary te hiaraka aminay ianao anaty fahamarinana ary araka ny teninao Jesosy dia ny ray mitady mpivavaka amin'ny fahamarinana enganie mba ho tonga le tadiaviny zay tsiraray avy zay nandre androany satria hampahendrena no andrenesana sy hanaovana mba hizotra handeha amin'ny fahamarinana amin'izay antsipria momba amin'ny fiainanay tokoa dia anara-maso zay amin'ny tokantrano amin'ny zavatra tenenina amin'ny zavatra jerena amin'ny zavatra saintsainina ahafany manintsy tena anongotra an'izay tsy fahamarinana ary soloana fahamarinana ary anatin'izany akio nefa dia tsy anamary tena tsy hitoky amin'ilay fahamarinana hijoroana fa hitoky aminao hatrany tsarovy ny tokantrano rehetra izay tonga manatrika eto nizaniza na zay miatrika olana na zay miatrika ady na zay mety any anaty lavaka anaty fahasarotana ianao ray amin'ny aran'i Jesosy ny fanantenahana era misaotra fa rehefa tafaverinao amin'ny fahamarinany teny zay dia afaka isehon'ny vavolombelona tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto aoka izy fananganana vaovao aoka izy fanasitrahana tompo aoka izy fanamboarana aoka izy famoahana amin'ny voninahitra aoka izy sehon'ny vavolombelona aoka izy sehon'ny voninahitra ao Jesosy tsarovy zay rehetra nanao sakrifisy tonga maraina nanaja n'izao fotoana izao satria fantany fa ianao no présent amin'izao fotoana izao maniraka mpanompo sy mampiasa mpanompo ary mampiteny mpanompo tsarovy ny tsiraray avy zay tonga eto na tokantrano efa rava na tokantrano potika na tokantrano miaina ao anatina ratra na tokantrano miaina ao anatina korotana na tokantrano miaina ao anatina lainga sy tsy fahamarinana aoka ho fotoana mahamety androany maraina amanginao zany tokantrano zany tsarovy ny tsiraray avy zay tonga eto Jesosy aoka ho sitrana ny aretina aoka hivalona zay tsy mety aoka hitsimbatika io tonga vavolombelona sy voninahitra zay mety tsy nety tany amin'ny lasa rehetra satria anao nampanantena fa renrehetra ireny dia miara-miasa azy soa ho an'izay tianao ary zay miaina amin'ny fahamarinana araka ny didy zay napetraka ao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta amen mahazo toerana vetivety nao fanatitsika fankasitrahantsika an'Andriamanitra satria tena sarobidy ny teny amen tena akaikinao ary ao akaiky ny fahamarinana hoe amin'ny zavatra faran'izay kely hoe momba ny fiainanao hoe dia atao fahamarinana hoe amen nisy teny be dia be teo tandremo sao dia isika ray aman-dreny indray no mampianatra ny zanatsika amin'ny tsy fahamarinana fa ianao mitaiza tena ny tompo mitaizanao vadinao mitaizanao dia ianao mitaiza ny zanakao fa le fahamarinana voalaza teo mahitsy sy mazava be triste araka ny tenin'ny pasteur teo fa tadidika tanatin'ny tantara iny dia olona hafa mihitsy ny hitan'le rangahy zany hoe karaha ohatrany hoe fanovatare zany masika zany le izy fa rehefa mintsana masika dia miseho ny original dia eo zay vao misavatra be dia be mety mandeha saitsika tia ahoana le zanaka nateraka le rangahy amin'reto andro reto ny tompo miahazo fa aza matahotra ndreo fa nenao ahina aloha tiako tenenina Andriamanitra manana planina ho andreny ankizy indrindra ankizy ireny tsy ny safidy tsy mahafantatra hoe aveza sinina Jesosy manana programa ho azy ary programa tsara fa ny amin'le tsy fahamarinana kosa tsy maintsy reglena tsy maintsy fahana tsy maintsy tsy mitovy eny tsara tsy mitovy ny famindrapo ataon'Andriamanitra ho an'le zaza
so le raha matoa tsy maintsy averina le tsy averina fahamarinana fa le zaza hain'Andriamanitra manangana fe mety teny zay mafy be koa tsy teo mitero le raha matoa aza manoatra le raha matoa dia tsy mitero le raha matoa ianao zay fotsiny le izy dia hoana pasteur ohatry le raha matoa mihitsy le fiainana dia courage oui courage fa ho any an-danitra tsika anie tsy maintsy réglena io zany tsy maintsy réglena io tsy mety angara dia miaraka makany daholo zay tsy mety azotsika zany fa anangan Jesosy aza matahotra tandremo sao dia ohatrany hoe bonheur vetivety eritreretina eto ambony tany no anarinao ny fahamarinan'Andriamanitra verenao ny fahamarinana régleo zay tokony réglena teneno no ekekinao zao hoe ho régleko ny anao hoe fa nisy ny homana mihitsy aloha mihitsy hiteneny tsy miteny ny hafa ianao ka jery fitaratra anao dia miteny ny tenanao averena ho régleko ny anao hoe ho amboariko hoe ho atsangako hoe ho vaiko hoe fa te hifankahita amin'i Jesosy aho hoe amen resaka diplôme zany atsanony dana miverina mianatra tsy mahamenatra zany aleo ary mezan'ny olona vetivety ty zay mezan'ny devoly mandrakizay dia aloha miverina dia aloha mitsotra dia aloha tenenina le mpampiasa na tenenina amin'ny fanjakana tsy fantatra vavaha tsara aloha zany oui zay le izy satria misy zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny fa ny ao ambadika izay mandeha amin'izay laoniny faran'izay tsara be mihitsiny satria raha vao fahamarinan'i Jesosy ny fototra nanganantsika ny hoavintsika dia azo antoka le hoavy amen tandremo rehefa le misy miantso telefona dia aza hoaiza dia tandremo ny zavatra teneniny mianatra mitsotra rehefa tara dia tara dia mifona amin'ilay olona hoe tara alleloia tena miverena amin'ny fiainam-pahatsory rehefa nona tsory misokatra moa fampahitana fitya alleloia tsy misokatra moa dana mivavaka zany tsy sorena amin'ny olona hoe zay tsy tena miaina fahatsorany za aloha zany nisy ny zavatra tena nianarako tamin'ny nanaraka an'i Jesosy tato amin'ity iraky ity dia ny fiverenana ny fiainam-pahatsorana tena tsotra adalo ohatry zaza fa sady mahasalama no mampety ny fiarahana amin'Andriamanitra indrindraindrindra dia tsaratsika miaina ny zavatra omen'Andriamanitra eto amen no pratikitsika tsy zao fa any amin'ny fiainanao any taovy tsara ny pratika miaina amin'ny fahamarinana asio fahamarinana ao an-trano feno ary ao akaiky daholo jiramaky ty ve marina raha za ianao atao marina fa tsy ho fatiantoka ho anao zany mandoa zavatra marina ho avy eo anie tsy pakafako fa mipakaka tay tsy efa hainareo le hoe tsy voaloha dia tonga tampoka avy any amin'izay des centaines de millions amin'izay tsy maintsy aloha satria nohanina le izy satria tsy nohanina aloha re tongotsora ny fahamarinana aloha mezan'ny olona tena aloha mezan'ny olona fa amin'ny fahamarina raha akaiky daholo zany amboary andana mibebaka andana mifona regleo fa ho any an-danitritsika amen sotra ny dokotera nanao ny opération androany mino fa mifo tsara daholo zay vita opération teto aza vela hiala entanao dia ohatry ny diranao fa mba ataovy tonga saina ianao hoe tena ty tsy fahamarina ty mila regleko ty tsy marina ty tsy mety dia reglena le tsy mety amen dao tsika hitsangana ary dia ame voninahitra ny tompo hoe averiny aminao ny voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy satria tena mendrika ho anao zany sotra betsaka fa mbola mandre fanitsiana ny sofinay ary mbola vanginao ny fonay tsy ho badenina ao anaty fahotana na ianko odifanina ao anatina tsy fahamarinana sy lainga sotra andro amaraina Jesosy mankasitraka anao zay aoka tsy ho tahaka ny dirana eteto koa ny alany eto ampeo ny tsiraray avy hiatrika an'le vrai nouveau départ amin'ny fahamarinana androany ianao mielo lalana ary fantatra efa manamora ianao ary ianao nefa vonina ampitsimbadika ny zavatra rehetra satria fafambaraka raha mitoetra amin'le tsy fahamarinana zay fa tsy maintsy voninahitra rehefa miverinao ny fahamarinanao zay misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa mino zay fa efa amperinasa ianao efa eo mpikarakarana ny fiainany tsiraray avy dia taio ny zanakao tsiraray avy aza vela isy mavesatra miala eto aza vela isy atahotra hiala amin'ny tsy fahamarinana ampio sy hatan'izao tompo nisy tokantrano
hiverina sy hiaina ry toetra amin'ny fahamarinanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisintsodrano izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy a. Ho marina aminao ny fanananao an Jesosy nanambara hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Mahita fa Jesosy ao anatinao manomboka ho tsapanao sy ho renao ary anova ny fomba famindry ianao satria miaraka aminao Jesosy. Tsofina rano sy tonono io zavatra nentinao teto ny fanatren'Andriamanitra io satria ny safidy ianao amelany tsy fahamarinana. Ijoro Andriamanitra nokatra lalana amoaka anao, amoaka ny vady aman-janakao, amoaka ny fianakaviana sy ny tokantranonao avy eo amin'izay toerana misy azy androany ho any amin'ny voninahitra sy fahavolombelona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zareo fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen.